daholo. Tonga soa indray atao anatin'ny fandarana inona sy inona izay iarahanao amin'ny Ariel Andriamanavidatsy. Hiavaka kely ny fandarantsika amin'ny tianio ity satria tsy hisy ny zanam-pahandarana izy fa kosa mbola ao ihany ny zanam-pahandarana inona izay anarahanao horonan-tsarofoy mitondra ny lohateny hoe manaja ny hafa ho tombony hoay sy ny zanam-pahandarana inona izay iarahantsika amin'ny marque X-Torque. Anboatsika azy ary ilay horonan-tsarofoy iarahana amin'ny olo malaza mitondra ny lohateny hoe manaja ny hafa ho tombony hoay. Arao arie.
ho anao lina amin'ny fialamboly vaovao iraisam-pirenena sarimetsika fanatanjahantena fandaharana ho an'ny ankizy internet satbox any elite radio sy télé mihoatra ny 10 isa maimaim-pona amin'ny voalohany ihany ianao no mandony sarany 470 000 ariary monja dia izay tsy misy vola aloha isam-bolana intsony maimaim-pona ihany koa ny fitaovana sy ny fametahana azy ary ny service après-vente amidy eny amin'ny elite ampehoririka mpanjara satbox akaiky ianao na antsony ilarana 032 62 766 35 eto indray aritsika dia anaraka an'izana-pahandarana faharoa inona ka ny markana motocross X-Torque no arahantsika amin'izany eo indray ary e Miarabanareo Serge Rakototseno tompon'andraikitra arabala tolotra ho resahana ho anareo moa zany androany dia ny motocross X-Torque marque type Brao 200 firenena zay efa hita fa mandray anazy sy mampiasa azy zao dia ny any Amérika Latine toy ny Pérou, Argentine, Brésil, Bolivie sy ireo firenena mbola tsy voatanisa ary milaza fa tena afapo ary tena tendance be any amin'ny zareo le izy ary efa tonga aty amintsika izy zao eto Madagasikara ny marque X-Torque izay atolotra ho anareo zao ny mombamomba azy moto monocylindre izy ity 4 temps refroidi à air refroidissé à air double disque avant et arrière ny taux de consommation moa zany dia eo amin'ny 2 litres 100 izy économique be mihitsy sur le plan moteur izy dia robuste ary ny pièce dia mora ahitana tsisy problème sady mety amin'ny lalan-dratsy any amin'ny ambanivohitra sady mety koa eto en ville ny poids zaka moa zany dia mahazaka olona telo izy ny hoaniny mana ambanivohitra zany tena important zay eto en ville izy moa zany dia mahazaka olona roa plus ny entana bagazy afara ny tolotra manaraka ho resahana anareo ndray moa zany dia ny moto ty fotsifotsy ty X-Torque 250 modèle Tornado izy ty izy dia moteur monocylindre 4 ans refroidissé à air izy frein disque durony dia efa équipé LED clignotant mazava ho azy koa LED ny consommation dia 2 litres au 100 zay tena fiable be amin'ny resaka usage en ville izy koa équipé avec double échappement zay matanjaka dia matanjaka ny motorisation avec ny échappement izy ity ny mampiavaka anazy kely zany dia izy no anisan'ny teknôlôjia nivoaka faraparany amin'ny modèle ohatrany tony fanomezana fahafapony mpanjifa moa zany dia ny amin'izao tolotra vaovao zao dia ny société X-Torque dia manolotra anareo garantie sy service après vente mandritry ny famakotana ny moto ato aminay koa ny société X-Torque dia manasa anareo hitsidika ny showroom izay tsy lavitra ny misy anareo fa ety 67 hectares en face ny commissariat de police tapitra treo ary ny fandarantsika tamin'ny tian'io ity misaotra anao niaraka taminay hatramin'ny farany misaotra ny ekipa teknika ireo mpandray anjara sy ny mpiara-miasa rehetra azadinoana ny famerenana isaky ny amin'ny 4 ora tolakandro ny alarobia sy ny zoma raha misy kosa te hifanerasera aminay ny adresy mail akatsy niova infostosy@gmail.com mandra-pionario